manao basy ty fitiavana karangaranga ka mampitandrina zany amin'ny fifidianana ho avy zao hoe araky ny tenitsika malagasy hoe zay manao vinany io ka manao le resaka tsy fahamarinana fangalaram-bato sy ny fampiasana fahefaham-panjakana sy fitaovam-panjakana dia tena ikapoka mafy dia mafy zay amty tena ampiasaina le mpampianatra mpanabe amin'ny resaka politika jaly zahay raha mato ministra ao aminay no taleniny fampielezan-kevitra ny président automobile plaque rouge andrenne sy ny sisco no vana plaque mainty mba hoentina manao fampielezan-kevitra. Hoentitra ny fepetra ora sy ny HCC amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ho atao amin'ny 7 Mey 2024 avy izao. Efa mampitandrina sahady ho an'ireo izay zatra manao zavatra tsy ara-dalàna sy tsy ampamarinana ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarso. Tsy azo averina intsony ireo lesoka sy ireo zavatra tsy nety tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo iny toy ny fampiasana fahefam-panjakana, fitaovam-panjakana, fangalaram-bato sy ny sisa sy ny sisa. Eo anatren'izay, tsy hitazam-potsy ny filohan'ny HCC fa tsy maintsy andray andraikitra mifanandrify amin'izay. Amin'izao fotoana izao ny HCC manomana fitoriana ho an'ireo izay nanao tsy nety tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo iny toy ny fampiasana fiara-panjakana, fahefam-panjakana, fitaovam-panjakana, fangalaram-bato sy ny maro hafa. Ary fampelantanan'ny HCC ireo porofo sy fitarainana rehetra nataon'ny kandidata amin'izany. Ka ho aterina eny amin'ny ministeran'ny fitsarana mahefa izany rehetra izany hoy Florent Rakotoarso filohan'ny HCC raha niresaka tamin'ny mpanao gazety izy tamin'ny 20 Martsa 2024 lasa teo. Eto dia manao antsoavo, manao basy ty fitiavana karangaranga fa amin'izao fotoana zao dia efa manao ny fitoriana amin'ny lafiny adieloka zay nanao tsy mety tamin'ny fifidianana présidentielle zay nataontsika teo. Satria misy amin'ny lafiny adieloka izy ireny zany amin'ny lafiny pénal dia tsy maintsy enjehana dia efa manao ny plainte io amin'izao fotoana zao fa alefa ny ministèren'ny justice. Amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka ho atao amin'ny volana Mey avy izao dia efa nanao basy ty fikavana sady ny filohan'ny HCC Florent Rakotoarso. Tsy andefitra ary kapoka mafy ny HCC amin'ny tindray mitoraka ity. Anafay, anasazy faraka izay mafy ho an'ireo izay minia mandika lalàna, minia manao zavatra tsy ampamarinana toy ny fangalaram-bato, fampiasana fahefam-panjakana entina moretana ny olona mpiasam-panjakana sy ny fampiasana fitaovam-panjakana toy ny fampiasana fiara entina anaovana propagandy na fampielezan-kevitra. Tsy andefitra ny HCC manoloana izany hoy Florent Rakotoarso filohan'ny HCC raha niresaka tamin'ny mpanao gazety. Ka mampitandrina zany amin'ny fifidianana ho avy zao hoe araky ny tenitsika malagasy hoe zay manao vinany io ka manao le resaka tsy fahamarinana fangalaram-bato sy ny fampiasana fahefaham-panjakana sy fitaovam-panjakana dia tena ikapoka mafy dia mafy zay amty mba hijanona zany fomba ratsy zany mba hananatsika fifidianana tena madio. Na exemple ohatra ny bulletin zay hita tao nature tsy miforitra nefa ny vavan'ny urne kely ohatran'izao ny bulletin tsy miforitra dikan'izany jusqu'à la bato zany le zany fa raha le bulletin zay narotraky ny mpifidy tompo dia tsy maintsy miforitra. Tsara ihany raha apetraka amin'ny fanontaniana hoe ohatrany ahoana zany fepetra ho raisin'ny HCC zany. Araka ny resaka ny fanaovan'ny HCC tamin'ny mpanao gazety tamin'ny volana Martsa lasa teo dia anasazy ireo minia mandika lalàna amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Toy izao ary ny sazy mety ho ampiarin'ny HCC amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity ho an'ireo olona izay minia manao zavatra tsy ampamarinana. Ny voalohany, ho foanana ny maha-kandida ny olona anankiray izay minia mandika lalàna amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ity. Ho esorina ny maha-kandida ny olona anankiray izay minia mandika ny fitsipika mifehy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Zany hoe tafiditra ao anatin'ny disqualification ny candidature zany. Ny faharoa, ho foanana ny ampahan'ny valim-pifidianana ny olona anankiray izay tratra manao fandikan-dalàna. Eny, mety miafara amin'ny fanafoanana ny valim-pifidianana iray manontolo zany fa miankina amin'ny toe-java-misy amin'izany fotoana izany. Ary ny fahatelo farany dia sazy faratampony dia tsy inona zany fa fampidirana amponja ireo olona minia mandika lalàna amin'ny ity fifidianana solombavam-bahoaka ho atao amin'ny volana Mey ho avy izao. Ndao hainontsika ny resaka ny fanaovan'ny tampanao gazety. Dia mazava dia eo zany aloha ny sazy amin'ny campagne électorale dia amin'ny fampielezan-kevitra zany dia amin'izay raha ohatra misy fioara-pefa amin'io zany dia mety fanafoanana le fangalana andaharana na disqualification les candidats
raha amin'ny fifidianana kosa dia mety fanafoanina amin'ny apahany na manontolo ny valim-pifidianana zany zay le izy zany amin'izay zay zany ny sazy apetraky ny lalàna akoatry ny sazy adieloka zay teny teo zay mety miafara amin'ny fifidiadrana. Manan-koresahana isika manoloana ny resaka fampiasana fahefam-panjakana entina moretana ny olona anankiray na mpiasam-panjakana io na olon-tsotra. Tranga roa samihafa no resantsika eto. Ny voalohany fanapara-pahefana sy fampiasana fitaovam-panjakana ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Ny faharoa fanapara-pahefana atao amin'ny mpiasam-panjakana toy ny ben'ny tanàna, chef district sy ny maro hafa any amin'ny faritry ny Toliara 2. Ndao aratsika. Ndao resantsika voalohany ny fanapara-pahefana sy tsindry azo lena atao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena zay tarihan'ny Ramatoa ministra Marie Michel Saondrarmalala na dia fanametra-pialana omaly aza izy fa mbola tsy afa miala amin'ity fanapara-pahefana sy fandikan-dalàna mifehy ny fifidianana sy ny vavam-bahoaka. Iaran'ny tsindry azo lena sy raha-matahora ireo mpampianatra mpanabe manerana ny nosy. Terena iandany amin'ny antoko volomboasary izy ireo. Raha lazaina fomba hafa dia zao. Terena izy ireo ampandany ny kandida atolotry ny fitondrana dia ny kandida atolotry ny volomboasary. Ny tena zava-doza amin'ity zavatra ity dia zao. Rehefa manohitra tsy manaiky ho atao fitaovana politika ireo mpampianatra mpanabe dia mahazo fandrahonana avy hatrany. Misy aza amoronana dossier makasika ny kolokolo mba ampidirana amponja azy. Zava-doza zany. Ndao enotsika ny resaka ny fanaovan'ny Rarivotra Claude filohan'ny Sempama tampanao gazety. Tena ampiasaina le mpampianatra mpanabe amin'ny resaka politika. Jaly zahay Ramatoa ministra ao aminay no taleniny fampelezan-kevitra ny président. Tsy maninona zany fa ny tsinenay kosa ary tsy ekenay dia ny fampiasana ministera ny olona sy ny fitaovana ho fitaovana politika. Ankoatr'izay mahatsapy ireo mpiasam-panjakana eo ambany fitarian'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fa very asina tanteraka ny asin'ny fanabeazana. Tsy misy mandeha amin'izay tokony ho izy ny fitantanana ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hoy ny mpitondra tenin'izy ireo Rarivotra Claude filohan'ny Sempama. Mahazo vahana ny kolikoly omena ny pomba ny fitondrana ny asan'ny mpanabe. Ohatra ny raisiny tamin'izany dia ny zava-nisy tao Manandrina. Chef Cisco tsy nanaiky anohana ny kandida atolotry ny volomboasary nandraisana fepetra ka nisoloana olona manana baka. Niveau baka no nisolo azy. Mampalahelo zany zavatra zany. Midika zany fa tafahoatra loatra ny fanapara-pahefana sy fandikan-dalàna ataon'ity fitondrana ity hoy ny mpitondra tenin'ireo mpampianatra mpanabe. Resaka kolokolo zany hoe anjakan'ny kolokolo tanteraka eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Zahay dia efa manana projet de décret volavolana didim-panjakana hametrahana amin'ny mpampianatra mpanabe amin'ny toerana mendrika sy sahaza azy. Efa any amin'ny fitondrana zany. Manana an'izany ny filohan'ny repoblika, manana an'izany ny prime ministre. Efa nandalo teo anatrehan'ny anteny miram-pirenena nefa dia mbola tsy mivoaka hatramin'izao. Ao anatin'izany ny SCAP izay irasan'ny mpiasam-panjakana ray manontolo efa lany teo anivon'ny CSFOP. Ankoatr'izay ankehitriny dia hitatazana fa manao fandikan-dalàna mioampampana ny ao amin'ny ministeran'ny fampianarana sy fanabeazam-pirenena. Ohatra no raisiny ity filohan'ny Sempama ity mpitondra tenin'izy ireo dia zao. Hitatazana ankehitriny fa mampiasa fitaovam-panjakana toy ny fiaran'ny drone Cisco hoentina anaovana propagandy na fampelezan-kevitra. Ny tena loza amin'ity paikady maloto ity dia zao. Ny plaque rouge dia novana ho mainty mba ahafahan'izy ireo mampiasa azy amin'ny fomba malalaka tsy misy manakihana. Ohatra hafa ankoatr'izay, mpampianatra mpanabe terena hanao fampelezan-kevitra ho an'ny kandida solombavam-bahoaka atolotry ny antoko volomboasary. Mba rariny ve zany rehetra zany? Ndao enotsika ny feon'ireo mpampianatra mpanabe. Tena raha antsika nahita reny hoe tomobile plaque rouge an'ny drone sy ny Cisco novana plaque mainty mba hoentina manao fampelezan-kevitra. Ny raha antsika nahita nandre reny mpampianatra ireny teren'ny chef Cisco teren'ny drone hanao fampelezan-kevitra ho an'ny olona eo amin'ny fitondrana. Amin'izao fotoan'izao dia mbola miverina ihany zany zavatra zany. Fanampin'izay misy ireo amin'ny tale ao amban'ny fitarian'ny ministeran'ny fampianarana sy fanabeazam-pirenena no namoronana dossier rehefa tsy nanaiky anohana ny kandida atolotry ny volomboasary. Tena doboka amponja vonjy maika izy. Nefa dia fanehoan-kevitra tsotra izao no nataony. Milaza ny zava-misy, milaza ny zava-misy marina.
Arak'izany ireo fikambanan'ny mpampianatra sy mpanabe dia tsy manaiky zany tsindra azolena sy erim-pamoritana ohatr' zany ary tsy ho avela vita mory ity afiry ity. Amintsika amin'ny teny zao dia misy tale eo anivo ministera ny fanabeazam-pirenena midoboka aponja. Ahoana no anekenay lehiben'ny syndicat namanay eo anivon'ny fampianarana ambaratonga ambony no saziana amena sazy miantona nefa mba maneho ny heviny amin'ny maha-olona manam-pahaizana azy eto amin'ny firenena. Raha ny antso-dray rehetra sy ny fanenjehana maro isan-karazany atao anivon'ny mpampianatra mpanabe eo anivon'ny fanabeazam-pirenena eo anivon'ny fampianarana dia tsy ho voatanisa, tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ny fitantanana ny firenena. Eto dia mandefa afatra mivantana ho an'ny ministry ny fanabeazam-pirenena dia i Ramatoa Marie Michel Saondrarmalala. Ny afatra dia zao: aza terena ny mpampianatra mpanabe anohana ny kandidanareo, tsy azo ekena ny fanaparam-pahefana ary tsy ho ekenay izany rehetra zany hoy ny feon'ireo mpampianatra mpanabe. Lasa indray Ramatoa ministra nirotsaka ho solombavam-bahoaka dia hoy izay hoe tsy olana zany fa aza terena kosa amin'ny mpampianatra mpanabe hiandany amin'ny politika anareo, tsy azo ekeny zany zavatra zany ary tsy ho ekenay naoviana. Tranga faharoa zay saika mitovitovy amin'izay ihany koa dia ny tranga fanaparam-pahefana any amin'ny distrikany Toliara 2. Nivoaka tamin'ny fanginany i Elia Rabevahiny, candidat solombavam-bahoaka any amin'ny distrikany Toliara faharoa, noho ireo fanaparam-pahefana atao amin'ny mpiasam-panjakana toy ny ben'ny tanàna, chef pokotany sy ny maro hafa. Ny zava-misy ihany dia zao: terena ny ben'ny tanàna anohana ny candidat volomboasary na candidat atolotry ny antopolitika TGV ary saika hita any amin'ny commune 4 mandrafitra ny Toliara 2 izany faniriterena izany. Ny tena zava-doza amin'ity tsindra azolena mahazo ny mpiasam-panjakana ity dia zao: ho an'izay miezaka mijoro amin'ny fahamarinana na manohitra ny baiko atao azy ireo dia amoronana dossier afera kolikoly ary mety miafara amin'ny fampidirana amponja. Ary tena nisy tokoa zany, efa maromaro ny ben'ny tanàna izay efa niaran'izany ka nampidirana amponja vonjimaika hoy Elia Rabevahiny, candidat solombavam-bahoaka any amin'ny distrikany Toliara D. Ndao inotsika ny feon'izy ireo avy amin'ny distrikany Toliara faharoa. Zavatra misy mako amin'izao fotoana izao dia hita fa misy amin'izareo ireo no mampiasa ny fomba rehetrarehetra mihitsy ny fahefam-panjakana eo am-pelantanany, manery ny ben'ny tanàna, manery an'ireo rakitra mandraika ny fanjakana sy ny karazan'ireo zany hanotrona sy hiandany amin'izay ozy hoe rehefa tena jerenao zany le izy na candidat ry zareo zany dia tsy matoko tena akory fa ny fahefam-panjakana no heveriny hampandany azy zany ao anatin'le izy. Fa ao amin'ny distrika Zilatsahako dia hita nge zany tereny ireo lehibe ny tanàna rehetrarehetra ao anatin'ny commune 4 ireo tsy maintsy hiaraka amin'ny candidat mpanjakana ary ampiororona mihitsy hoe zay tsy miaraka aminay dia gadrainay, zay tsy miaraka aminay dia andefasanay be ihany koa. Eto ampamaranana dia zao: raha nanaraka tsara ireny tranga anankiroa samihafa ireny, ny ray avy tao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ray avy tany amin'ny distrikany Toliara 2, dia mahita isika efa mbola zavatra tsy nety natao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena no mbola miverina amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao. Tsy laza isika afa-tsy ny fanaparam-pahefana, fampiasana fitaovam-panjakana sy ny fanomanana paikady amin'ny fangalaram-bato. Eto dia mitodika amin'ny fitsarana avom-balalampanorenana isika. Aiza ho aiza ny fepetra ho raisinareo manoloana ity tsy fanaran-dalàna izay mitovy tsy misy valaka tamin'ny lesoka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Noho izany, alefa ny antsoavo mivantana amin'ny HCC, raiso ny andraikitra ary ampiaro amin'ny tokony ho izy ny lalàna. Ary zay ihany koa mamarina ny videontsika androany, azadino misabone sy manisy j'aime ny videontsika amin'ny manaraka indray.